Elia raha manokana ny tatamala gagapa Elia koa raha manokana ny Josoa amin'izao fandaharana izao. Tsy tapatapaka koa fa tena izany mihitsy ny somary mijanona kely. Voalohany indrindra aloha izany dia manome ihany koa ny hatsarana amin'ireo zanakan'Andriamanitra miendrika rehetra, ho an'ireo izay resy lahatra, ho an'ireo izay efa tena mihazakazaka, ho an'ireo izay efa nandroso miditra amin'izao fanjakana masina izao. Hainao izao adahoaka rehetra amin'izao zandritra rehetra izany. Fotoana iarahantsika indray ny amin'ny télé-vité. Misy kasika ny amin'ny hoe toetra raha maneran-tany. Fa misy inona eto amin'ity tany ity no hoe resahana ny toetra raha maneran-tany. Misy teny tanterahana eto ary izay teny tanterahana izay izao ampianarina antsika izao. Efa ho an'izay mahafantatra moa dia efa namafisana fa ho an'ilay tsy mahalala moa izany dia mahaiza miaina. Ny fiarahan'ny Rosia amin'ny Iraniana no resantsika voalohany eny, satria namoaka fanambarana ny Rosiana. Dia ny président Poutine ny Rosiana moa izany dia laza fa hoe tena miaraka direct amin'ny raha izy amin'ity olana nampifandonana ny Israeliana sy ny Iraniana ity. Ohatra moa izany nareo izany tsy mahafantatra an'ilay espoir eto nga misy mifandona reo dia tena efa mifandona reo ary miarky valifatin'ny Israeliana moa izany ny Iraniana zao, satria Iraniana no mitifitra valam-pomanga anaty na misile zareo. Da tonga ny Iraniana mitifitra misile zareo satria vonoan'ny Israeliana ilay mpitarika ny hery fanomirana Israeliana tao Liban. Ilay mpitarika eo dia antsoina amin'ny anarana hoe Hezbollah. Reo izany ny mpanohy tantarika Israeliana izay mipetraka ao amin'ny fatran'ny Liban zareo, ary mivonon zareo ilay mpitarika an'io Hezbollah io a. Nasana Nasrallah zay. Zay izany ilay nivonon zareo dia tezitra be ny Iraniana. Ditra an'ilay mitifitra bomba ny Israel ka nitoby ny fitsolovana Mossad moa tena nitoferiny zareo tamin'izay, dia ny piste de décollage atterrissage-ny aéroplane araka ny zava-misy dia ohatrany hoe napotika aéroplane roapolo mahery F-35 CF-16 ohatran'izay vao voahenoko farana tsy haiko tsara. Dia tezitra amin'io moa izany ny Amerikanina sy ny Israeliana dia diady hanafika ny Iraniana. Izany ny sary misy azy raha miakapobeny, ny sary hita maso farany. Izany hoe ny Israeliana dia miaraka mafy dia mafy amin'ny Amerikanina. Inona ny antony aloha? Izay aloha jerevantsika. Eo maninona ny Amerikanina no miaro be ny Israeliana ary maninona ny Israeliana no tafaraka be amin'ny Amerikanina? Teny dadako izany, teny dadany Elia zany teny io anarana io, teny io, teny io anarana io. Fa inona ilay teny dadany Elia? Maheno ianareo aloha? Maheno tsara toko, maheno tsara toko.
zao no teny dadany Elia tsy mivalavalava kely ny resakitsika fa taritiko atraty mihitsy nareo a dia maharaka tsara amin'izay nareo ny zavatra rehetra satria matetika dia tantarany zavatra izay ho zao tontolo izao ihany koa ankoatra ny fampielezana zanak'Andriamanitra fananarana zanak'Andriamanitra ny fitaomana ny olona hiditra tao amin'ny Josoa dia mampianatra anareo ny zavatra efa nambara koa za ny tany aloha be tany. Haitsika tsara mihitsy fa io dada Mariava io dia Andriamanitra Abrahama io ho an'izay manaraka fampianarana moa dia mahay an'izay mihitsy. Ny anarany a Iaiava ao anatin'ny bokin'ny Sefertorany Jiosy ary io no naniraka ny Elia zao tonga aminareo zao io Iaiava io izany koa naniraka ny Josoa ilay zanany malalany izay naterany tamin'ny alalany tamin'izy ny telo efa nampianarako antsika fampianarana farany teo zay numéro 4 dia rehefa niaraka tamin'ny Israeliana io Eloheny Israely io na Andriamanitra ny Israely a tamin'izany fotoana izany dia namoaka didy sy lalàna ho an'ny zareo hoe tandremo ny didy fosy lalàna Mose. Izany ny fitsipika nomeny ho an'ny zareo mareko tsara ho an'ny Israeliana fa tsy ho an'ny Malagasy na ho an'ny Frantsay na ho an'ny Anglisy na ho an'ny Komoriana na ho an'ny Afrikana na ho an'ny Sinoa na Japonais fa natokana ho an'ny zanaky Israely irery any. Efa mampianarana lavabe koa ka tsy idiratsika indrisy nefa fahalavany zanaky Israely foana io didy io ary ny tena ny vetabetainy mihitsy ny tsiratsiraisy namban'iny dia tezitra dada Iava dia nifoanany amin'izay ny didy folo sy lalàna Mose foanany tamin'ny alalan'ny ny fanapoteny ny fisorohana tsy navelana tao intsony ny fisorohana dia ny fanaovana fanatitra zany. Ino ilay hitantsika eto amin'ny bokin'ny Isiasy fa misy Isiasy 64 afaka mamaky teny daholo Isiasy zany manaraka tsara Isiasy toko faefatra amby enimpolo 64 misy ao hitantsika eto Isiasy 66 3 Isiasy 66 3 zafadilita ho antsika zany Isiasy 66 3 ny teto dada Iava dia nilaza fa fanako ny fisorohana fanako daholo ny fanatitra ataonareo mazava zany fa rava ny didy folo satria rehefa tsisy trony ny fanatitra ho atao a vadika mpanota daholo eny zanaky Israely dika zany ary io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota lozika zany nisaraka taminy amin'izay ny Israely any satria foana ny fisorohana izay mamono omby dia ohatrany mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka ny vozona nity ary izay manatitra fanatitra ho anina dia ohatra manatitra ny rakoso ary izay mandoro didikazo manompofona ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny faniny fanany tamin'ny favetavetany dia tahaka izany kosa no hividanako ny fampahoriana azy sy andatsako ny fahatahorany eo aminy satria ny antso fa tsy nisy namany tena eo fa tsisy ny hainy fananao izay raha sy teo masoko izy ka izy tsy sitrako noho ny fidiny Israely anina zany resana zany tena kivy tanteraka misy dada Iava io ny antso anareo fa tsy nirahina io io zany dia efa nampolofona fa tena rava ny didy folo satria tsisy trony fisorohana ary anomboka teo mihitsy ny zanaky Israely lasa mpanota tsy afaka ny antso an'io anan'Andriamanitra io ary nivokatra an'izany tetety zany efa lasa mpanota satria tsisy trony ny fanafavorotana dia lasa mpanota dia miatra ny teny dada Iava amin'ny Isiasy 59.2 Isiasy 59.2 izay vakitsika aminarany Josoa indro tanany Iava tsy fa mavonjy ary tsofa tsy ladalokana fa marina fa niloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino misy mazava be zany zany teny zany
fa tena tsy mihaino mpanota mihitsy ny dada Iava io. Ka raha ny foana dada Iava zany le fisorohana nataony zanak'Israely zay fanafahana ny fahotanany zareo dia nivadika mpanota ny zanak'Israely dia tsy mihaino avy Andriamanitra io ary tsy mahalala ny Andriamanitra Abrahama intsony ny zanak'Israely. Ary nanomboka teo na tonga ny anarana be dia be ny forona hoe Allah ozy ny Silamo, Jehova ozy ny protestanta, Yahvé ozy ny katolika romana, Yahova ozy ny tsy fantatra tsao zay mamorona any, ao mamorona Yahoo ny sasany, ao mamorona Yahoua ny sasany, samy mamorona zay tiany forona daholo, samy teny zay tiany tenenina daholo, fa diso daholo zany. Io le vokatr'ilay hoe tezitra dada Iava dia nisy hevitra nampisaraka dia tsy nahafantatra ny dada Iava intsony zareo. Teo tsy nampahafantarana anazy dia niforona amin'izay ao ireo karazan'Andriamanitra hoe Jehova, Yahvé, Allah ozy ny Silamo. Teo ny foronan'io Silamo tatika tamin'ny taona eninjato talohan'ny l'an zéro, fa ny katolika antany amina ohatran'ny 0 à 100 ans any angambany namorona zareo na tany amin'ny moins 100 ans any tsy tadidiko misy datiny lazan'izay mihitsy vokany teo manodididina teo. Ary tena simba mihitsy le izy. Zay na tonga le zanak'Andriamanitra nampianatra an'ilay anarana, hotery nampianarina ilay anarana zany. Raha tsisy mahafantatra ntsony an'ilay anarana ny Israely any. Zay na tonga an'ilay mpaminany farany hoe nampianariko azy ny anaranao satria tsy mahafantatra ny Israely any. Ndreka loatsika izy hita zay ohatrany any amin'ny bokin'ny Jaune any izy Jaune vaventy izy Jaune 17 angambany izy izy 17 ie Jaune 17:26 dia voatemy nampahafantariny ny Yahoshua ny mpianatra ny anarany dada Iava satria tsisy mahintsony. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany mba ho any ny fitiavana izay nitiavanao ary sakao ho any. Nampahafantariko azy ny anaranao matoa nampahafantarina tsisy mahitsy io dia voatery nampahafantarina araka ny tenin'ilay mpaminany farany hoe Yahoshua. Zany hoe zany dia mampahafantatra antsika hoe tena tanteraka ny teny ary tsy misy zaka azonao naikirana ny teny intsony fa tena petrapetraka daholo ny soratra masina ny Jiosy araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama. Zava-marina zany ary tena zava-misy ankehitriny. Inona raha tsara miseho ny dikan'izay. Rehefa nandika an'io teny io ny Israely any na ny didiny dada Iava io izay natokona ho an'ny zareo dia nitoerany dia nidikainy dia tezy dada Iava dia foanany amin'izay ny fisorohana dia iny le nivonoany Yahoshua ataony azy fijaliana. Iny ny famonoany Yahoshua anazy ataony azy fijaliana iny zany iny ny confirmation fa rava ny didy folo. Iny zany no tena confirmé tena potika amin'izay didy folo sy lanona Mose. Zay na tonga ny apôstôly laza ny Efesiana 2:15 fa ny Efesiana 2:15 io tena rava ny didy folo. Amin'ny teny hébreu moa izy io dia tena hoe rava mihitsy ny didy folo. Zay ny voalazany eo amin'ny teny hébreu. Fanaporofona amintsika zany hoe tena sady valy teny omenan'ilay olona hoe firy moa nandrava ny didy folo. Ny zanany ve dia andrava ny didy folo. Zanany mety data ny ve dia ho ravany zanany valiny dia dadany mihitsy ny nandravana azy araka ny Isaia 66:3 hoe tsy azo atao tsao mitondra fanaty. Foana zany ny fisorohana dikan'izany. Ava foana ny fisorohana vadika mpanota daholo ny Israely any adalany izay mbola mipetraka ao ny dikan'izany fa tsy mety zay hoe zay mitady ho faty dia mitandrema didy folo. Fa dada malaia Iava mihitsy kely efa nanapotika ny voalohany. Zay ary ny confirmé Yahoshua ato amin'ny Efesiana 2:15 samy namonoiny an'io didy folo io sy lalana Mose teo ny azy fijaliana rava tanteraka izy teo. Zay parenthèse iray moa izy zany fa tsy hany tena azy iozetsika fa omeko iny ampahafantarana ho an'olona rehetra hoe miverena amin'ny Yahoshua fa ino nareo zay indrindra ianareo zay nampitandremana didy folo io
afa-tsy ho anareo zanampitandremana ty tokoly io gazainao amin'ny oso a fa tena ny fitahana any ianareo e Power off. Mopozina ianareo mizatra menimena be ny telefonareo mba tsy refikeny tsy toizao tiany ny teny rehefa ntikany notikany zanakisy rery zany osolana mose zany de tezitra amizay dafa iava de nampiariny amizay le teny roako nareo ndraiky efa ketika zay teny zay hoe roana ono zanakisy eraka ny bokiny ereketra ny bokiny levitikosy 26 a noko mindininy fa trentienga manizy ry diso levitikosy a aiza mo zany manoko amy 30 levitikosy 26 a 30 a 31 32 33 zay 30 jusqu'à 33 zany ary oravako ny fitoerana avinareo levitikosy 26 a 30 ka 33 ary hokapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia ariko eny ambonin'ny fatiny sampinareo ho alan'ny fanahiky anareo oravako ny tanànanareo ka ataolonao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko io ny hanitrareo ny kasitrahana ary ataoko lao ny tany ka otalanjona am'izany ny fahabanareo zay bonina eo ary ianareo dia aheriko any amin'ny jentilisa ary anatsoka zavatra hoety entiko manenjika anareo ary ny tanànanareo dia ho ataoko lao ary ny tanànareo dia ho ravana ho aheriko any amin'ny jentilisa voalanomboka nandika ny vidiny dada iavato koa ny zanakisy re efa nampitandremana foana tamy alan'ireo mpaminany reo azay tonga aza mamono an'le mpaminany tsy tianarina zanakisy re halanjareo zany anarina zany tsy nitiavana ny eoso satria mananatra vonono zareo dolo zay manana tanatanazy mpamono an'andriamanitra reo mpamono ny mpaminany israely mpaminany raha ny dada iava zany mahatonga androza mahatsirafa namely any amin'ny satakeo zay mihitsy n'izao zavaiko aminareo zao inona le zavatra miseho zao le zavatra miseho tena nyroany dada iavary zareo taon'ny tany israela io nanomboka tany amin'ny andro ny asirianina efa namelany azy ny asirianina namelany azy babilony tamy ananany nybokadiny zara-panjaka namelany zareo ny medianina sy ny persianina medianina moa ny iranianina de ny persianina ny medianina ny irakianina de ny persianina ny iranianina am'izao de niditra ihany koa nino moa niditra atarena zay ny grika de niditra ny romana zany namely azy tao daholo zany reo le karazana biby zay efa namely ny israelianina zany ary ny farany amin'ilay biby mamely anazy fampianarana efa nandeha moa zany fa avelokely fotsiny de niditra koa Hitler namono any zareo nataony Hitler fahitao mihitsiny 6 millions nisany juif maty ny Hitler fotsiny eny ny biby fafito hoe zay nandripaka ny jiosy ary ny farany erosiny amely ny israeliana io le biby farany araka amin'ny boky ny apokalipsy araka ny fampianarany Elia ambassadeur ny Eosoa tany amin'ny taona 2003 zay tsisy niny olona manomboka 2002 tany efa nisy fanazavana zay fa 2003 vo tena navoaka daholo ny fampianarana tena manazavany zatra kasika ny faminanena io fa ny faharavany 10 no tany alohan'izay
zany zavatra nitsanga zany tany ataona 1995 ny tonga zay faravanydidifolo zay tany zany nampianarina voalohany ary natonga ny ambassadeur ny Eswatina niaty tamin'ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy ary nahazo mpavararaka tamin'ny olona mihitsy moa tamin'izany gaga nefa antsika zao zao fotoana zao lasa ohatran'ny olona ndray tompon'izany fampianarana zany nefa dia io lehilahy io amin'ny sary mihitsy no ninjena sy nahazo mpavararaka mihitsy fa ninjena sy fanaratsiana io izy hitanareo amin'ny sary io dia zany tenitiry izy io ny sarika io zay ihany io zany niatra zany ny fanapotenan'ny israeliana tiako tenena ary dia voaroaka ny ala tamin'ny taniny mihitsy izy ka ty olo io nefa dia namoaka fanambarandray ny mpaminany fa averenonareo amin'ny taniny reo dia ndraiky efa kitsika izay teny zay raka bokony Ezekiela ato no vakitsika Ezekiela fa filoana izy tiako entana kely teny Ezekiela ty aloha nareo ao mandehandeha kely maka teny Ezekiela ty zany Ezekiela 37 ohatsy rehefatsika hoe Ezekiela 37 oe vakitsika Ezekiela 37 ny andininy fa 21 21 22 zay ny vakitsika zany zay Ezekiela 37 manompany andininy fa 21 dia lazao aminy hoe zao lazainy avatombo indro izao haka ny zanak'Israely satria le nyroana hoe ataoko sesy tany nareo dia aparitako nareo dia tena naparitaka tokoa ny zanak'Israely araka ny lalàna voaroaka izy voaroaka tany amin'ny Asiriana Babiloniana Mediana Persiana nanirana zao tontolo zao zany ny faritany satria be dehibe ny nanafitafika anazy tao dia rava zareo dia zao indro izao haka ny zanak'Israely avy any amin'ny Jentrisa zay nalehany zay eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko any amin'ny taniny io zany hoe hoaverina amin'ny tany indray ny Israeliana zany ary ataoko firenena ray any amin'ny tany izy dia ny telom-bohitra ny Israely ary mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy saraka ho mpanjakana roa intsony izy zay rehefa niverina tokoa zanak'Israely satria tany alotana izy ny zara roa ndray Israeliana dia ndray Joda zay tantaran'ny Israela ho an'izay tsy malala ny tarika ray natao hoe tarika Israeliana ny tavaratra angambany izy iny azy deso dia ny tarika anakay atao hoe Joda Israeliana tany avata dia mampantafiatsiko angambany Joda tsy dia important fotan'izay le sariny zareo tamin'izany dia inona zavatra niseho zara roa zareo ary miady koa nareo dia miteny nefa ny dada Iava hoe rehefa mivirena any zareo amin'ny avy amin'ny fahavabolo io ka zany amerina anazy dia tsy ataoko mizara roa intsony izy zareo zava-misy fangana zara roa intsony ny Israela zao firenena ray izy zao dia manana président izy fa président symbolique fa ny tena manapaka ao noho ny amin'le fifihezana nataon'ny OTAN sy maro samihafa dia natao premier ministre no mifehana azy dia io le premier ministre Benyamin Netanyahu zao tsy am'teny zao ito rangahy tena miantsy ady amin'ny rehetrarehetra mihitsy mafilo mihitsy ny tena izy zava-marina zany dia misy mieritreritra mihitsy ny hoe be dia be teny zany hoe firenena tian'Andriamanitra ny Jiosy azafady indrindra namono ny zanany ve ho tiny aminareo nanao tsinitsinina anazy ve ho tiny aminareo nanitsakitsaka ny voninahitsy na nambany azy tamin'ny Andriamanitra tsisy rehetrarehetra hoe ho tiny aminareo samy mampiasa saina raha teny ve ho roany raha teny ve nataony sesy tany nataony babo tany nandivozina tany amin'ny tany zay nandehanany tany babo any reo maritaka manerana zao tontolo zao atezerana ny azy dia apetraka anao fanteny hoe ka inona ary natonga anazy hoe averinao amin'ny taniny noho ny amin'ny fifanekerana ataony tamin'ny Abrahama dia Abrahama nge tsy nivadika taminy dia zay mahatonga anazy mamerina le zanak'Israely satria hoe
ny taranakanao no mipetraka amin'ity tany ity ka le zatra ny babon'ny arabo tao tamin'ny izy moa lay mpitarika ny israely ny arabo tamin'izany dia ny mpitarika ny fivavahana arabo tamin'izany fotoana izany nanafika ny israela ny fivavahana slamo tamin'izany dia nanafika ny tanànan'ny israely ana dia lasany zareo tany tany amin'ny taona plus 600 tany ho any efa niala tao moa ny israeliana dia izay ambonambony taona tafika any dia lasany zareo zay no natonga ny misy moskea ny omara ao amin'ny toerana misy ny tempolon'ny jerosalema ao israel satria rehefa tonga kokoa ny zareo slamo dia nitafiany tokoa ny israeliana dia nasiny moskea eo amin'ny tokotany be ny tempolon'ny jerosalema zava-dosany hoe zany sady zany ny Andriamanitra Abrahama ataonao mahalohany Andriamanitra slamo fa zava-dosany hoe zany sady zany hitantsika eo toy fa zany zavatra zany ohatra hoe miantsy ady amin'io iayavay io zao sady zao zay no tonga ny ambassadeur-ny Israeliana mpianty hoe faiza marina tena Andriamanitra natsony ty Israeliana ty Andriamanitra Abrahama iza ny tena anaran'ny Andriamanitra Abrahama io fampianarana meko anareo re dia ny Andriamanitra tena ny Abrahama dia Iavà no anarany Iavà tsy mety aminy mihitsy io moskea mipetraka alohanan'io nadirindrina azy anio tsy mety aminy zay ny antony tsy maintsy amrena tempolon'ny Jerosalema fa zava-doza nefa nyzany vaninandro zany tena ny fanonerana ny fanorenana aorona eny ny fanorenana ny tempolon'ny Jerosalema zay tsy maintsy izy dia ho zava-doza mihitsy satria moskeny omara no mipetraka eo moskeny arabo moskeny arabo anakoa ny moskeo zava-doza mihitsy zany no pirofo zany fa tena zava-doza nanjony Israela satria eo amin'ny plasin'ny tempolony zareo mihitsy mitokotany be ny tempolo mihitsy no nandrenany slamo andeha moskea tena fanambarina be an'io Andriamanitra Abrahama io misy izy ka izay ny tenako hoe le Andriamanitra Abrahama tena tetsy tany izy nakesiny dia nyroany ary rehefa nyroany avy any amizay dia naverina ary ity famerenana anazy ity no mantsy no resantsika hoe rehefa niverina amizay izy nakesiny no ny amle teny adireno izy dia ny mpamerina anazy dia nahazo baiko hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely ireo vakitsika izay teny izay ary io ary le olana satria ny arabo efa nahazo an'io tany io tany ataona plus 600 Israel zany ary zay no mahatonga an'io problème ao Palestine amin'ny bande de Gaza bande de Gaza Palestine sy ny Cisjordanie sy maro samihafa satria tamin'ny Israel daholo iny ny Jordanie any ary ny mandrafitra ny tanin'ny Israel dia eo amin'ny bokin'ny Genesis toko fa 5:20 ao ny délimitation ny tanin'ny Israel fangeza tokoa ny taniny fa noho ny amin'ny atezeran'ny dada Iavà dia nyroany kanefa ny dada Iavà mitazona ny teniny dia tsy maintsy naverina tamin'ny taniny any izy ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama hoe hitaranako ny mandova an'ity tany ity ka lasa ny arabo izy dia io le tsy ekeny dada Iavà fa tsy maintsy miverina amin'ny teniny izy hoe miala teo nareo io le mahatonga le problème aveo Israel amizay amin'ny teny zao teny dada Iavà tsy maintsy miatra fa tena mipetraka mba Andriamanitra izy mba navita nametraka an'izao teny zao ka misy natohitra izy ny Andriamanitra navita nanao an'izao teny zao fa nisy natohitra ary izy mba Andriamanitra mba navita ny teny tahaka zao ka tanteraka tsy misy eto amin'ity planeta tera ty misy sasany teny hoe foko maya inona tamin'ny teniny maya mba tanteraka eto ny teniny maya zany zay ko anareo teniny anonaki zany extraterrestre anonaki reo anjelin'ny vadika reo no mamokamoka teny fahatany any dia inao ny olona anjelin'ny vadika reo anonaki reo extraterrestre reo mpiara-milahatra amin'ny devolo satana ny Andriamanitra andreo porofon'izany le tamin'ny 2012 ngao tsy namany an'izany zareo eo avy ny fahararo ato amin'ny 2012 fa ny ambassadeur-ny Ochoa mihitsy no nandrava hoe tsy miexiste zany ary tsy misy zany nefa zareo dia naminany hoe avy ny fahararo tamin'ny 2012 PDP nino an'izany teto
plan de la terre fa ny ambassadeur maneho soa Elia no teny hoe tsy misy zany tsy existe zany Paul tsy misy akory nefa de ny olona fa nanateny ary magakana ny olona mpanota en'olo zareo zay no magakana amin'ny olombelo reto fa aminany mpanota enonareo teny fa aminany tsy mamanota mihitsy ny ary tsy mahay manota tsy nonareo teny gaga aminareo mihitsy ny mpanota indray ny nona teny eto amin'ity planeta terre ty nefa ny hoe ny devoly ny mpanota dia avy any amin'ny devoly zany hoe le tenina devoly zany ny tianareo enona asakasaky nareo foana no raha vaketsika ny tenin'ny mpaminany Jérémia 31:10 Jérémia 31:10 hoe avy rena lay zanak'isy reny oe Jérémia 31 31:10 meno ny teniny avay nareo jentilisa io zany hoe nareo jentilisa rehetra dia meno an'ity teny dadanay avaty izy ny afaka nohitra an'izao zany ny force dadanay zany dadanay Elialy ava dadanay Elia ary toroio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra an'izao atany amorontsiraka ny lavitra etra zany ataovy maino ty teny ity ka ataovy hoe izay nampiely ny Israely no aoko amango anazy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny zay ianareo hitra zay nampely an'ireo Israely anareo avy irenareo amin'ny taniny voapaiko amin'izay ny Amerikanina mihitsy moko zay no atao ny hoe Betsiosy savant Israelianina savant zany amin'ny fariny Amerika Russe reo manana daholo reo pays occidental nareo anisan'ny zany na ny anglisy raha manana français manana ary anisan'ny tena cerveau ketriketrika ny fitaovam-piadiana ny zareo satria tena be savant reto Israelianina reto zafa misy zany ka rehefa tonga ny baiko hoe andana avereno amin'ny taniny reo dia ny Amerikanina mihitsy no anarana merina anazy tany amin'ny taona 1822 naveriny Amerikanina ny Israelianina tamy alalany roplanina tamy alalany sambo zareo tanina moa tam'izany ny tena izy na hoe organisation du traité de l'Atlantique Nord ina teo OTAN izany hoe reto Amerikanina reto no mpitarika ny OTAN dia zareo ny lohalarana ny Amerikanina ny anglisy ny français ary ny allemagne reo moa zany miaraka taty moina taty zany fa mbola misy koa ny espagnol mbola misy PDP zany mbola ao anatin'ny groupe ny OTAN PDP zareo zay ny ataontsika le hoe le 28 pays ngamba zay moa 29 fa zareo 27 eo ohatran'ny pays 27 ngamba zareo zao mizoatsika miteny zao reo fa ny leader dia ny Amerikanina ny anglisy ny français reo ny tena numéro 1 dia efa nampiny allemagne moa zany ireo namerina ny Israelianina tao amin'ny taniny tamin'ny taona plus 1822 raha ny Amerikanina ho any voalohany dia ny français dia ny anglisy reo ny tena lohalarana ireo ny allemagne raha moa mbola nivaty dia namono an'zareo ndray taty aoriana zava-nisy tsy Israelianina reo fa saingy anatin'le groupe-ny OTAN moa dia voatery tsy maintsy miaraka fotsiny aty aoriana aty fa ny Amerikanina mihitsy tena takany hoe maman'ny Israelianina voapaiko izy tsy mahafantatra azy zany mihitsy atao Bill Clinton tamin'ny présidente eo nefa niaro Israelianina zany tsy nahafantatra azy zany mihitsy neo George Bush Junior sy George Bush Senior datany zany i George Bush Senior moa dia tena navitana nafika ny Iraka mihitsy tamin'ny 1980 tsy taty 90 sy 90 taloany angamba le zay tsy tadidiko navitana nafika ny izy moa Iraka mihitsy tamin'izay fotoa zay tsy lehibe tsy tadidiko fa dia rehefa fotsiny aiko ohatran'izay izy io nanafika tany mihitsy nisy satria tena tezitra tamin'ny Irakianina fa satria le hoe mamono ny Israelianina atratratry teny ty hoe ambe mitaka
fiandry ondry ny ondry mpiandry ondry ny ondriny zay dia voatery tsy maintsy miady amin'izay tanitady anao an'ny Israely any Andriamanitra izany navitany teny zany ka tanteraka ny teny ary izy ny Andriamanitra mba samy navita nanohitra an'io teny io tsisy afaka mihitsy ne matanjaka ny Amerikana tsy amin'ny teny zao ary matahotra eo anoloany fa eriarero no teny hoe tsy matanjaka izany io fa ny tena matanjaka eo i Rosia matanjaka eo ary anisan'ny nampimeny olana ao anatin'ny ina moa anatin'ny YouTube moa zany ary misy olona commentaire io le fampianary ianao tena olona tsy mahafantatsy n'ino na olona vendra na olona dondona be zao hoe mba olona hoe mba mampianatra zavatra tsy mitombona mihitsy Amerikana zao hoe iza koa no resy Amerikana fa zareo no tranga io resy Amerikana reo tsy aresy Rosia zany hoe io tsy maresy Rosia zany io rehetra amparany dia zay ny marina ny Andriamanitra no tenen'izay ary zay ny afatra ny tamiko hoe teneny hoe tsy misy maresy Rosia zany io zany mitazona ny teny daholo toy zatsika ny teny fa mbola mipimoka le zao dia io tokoa ny Amerikana zay tsy marana tahaka any amin'ny Joe Biden ankehitriny dia miaro ny Israely any anisan'izany koa na Kamala Harris ary na i Donald Trump zay tsy fantatra izy amindreo no président dia efa samy teny fa mba hiaro ny Israely any nataony zany hoe voadidy daholo zany rehetrarehetra eto ambony tany miaro ny Israely any fa misy ny tsy tia Israely any ho avy eo tsika fa eto aloha ditantsika ny fatanterany teny fa tena miambina ny Israely marina zao Joe Biden sy ny Emmanuel Macron zay efa manomboka efa tezitezitra koa satria leo velone ataony Benjamin Netanyahu midaraka libaneko ny azy ao misy bazany zareo Liban tezitra Emmanuel Macron efa io nefa fa miadiady amindray aloha tena raha be ny sary te nefa reny baiko mandeha ambeny io dia ny Amerikana moa tsy mety miady dia tsy hita Macron zay atao satria le namany rehetra momba izy hoe mitsovalanao sarotra zay le hoe problème géopolitique internationale zany dia voatery tsy maintsy milefitra ianao aloha Macron kina no ataonao lehibe anao tsy maintsy Amerikana sy ny Anglia dia tsy maintsy manginy ianao tena izy zay koa tratran'le pression teniny dada Iava tsisy afaka miala miteny dada keo e fa tsy mifantatra an'izany na reto amin'ity zao tontolo zao ty hoe misy teny mandeha ko anatin'io zavatra io dia misy sasa dia mirediredy amin'le miaraka amin'ny Jesosy dia hoe tonga ny faran'izao tontolo zao dia resaka Israeliana sy ny anany le sany ny fiafaran'izao tontolo zao mbola resaka hafa mihitsy zany zatra resaka hafa zany da zao fampianarana ataoko zao no mamaritra an'izany fa aza miazaka azy nareo aza hoe papa ny biby ty ny tenena ina zao dirahan'ny papa amin'ity resaka ty zany zao dia tena fahava tena zavatra tsy izy mihitsy ny tenenareo avelantsika iny hoany sady diso be zany tsy teny zany tenybe mony daholo zany teny zany samy retirety nadala any tsisy marina ray any atsoetsika ny teny fa rehefa niverina amin'ny tany ary reto Israeliana reto tamin'ny alalan'ny Israely Amerikana sy ny Frantsay sy ny Anglisy inona zavatra nitranga arabo no mipetraka tao ko eritrereto tokoa moa ko tany ataona plus 600 zareo tao jusqu'à 1822 plus 600 jusqu'à 1822 1200 ane zareo no mipetraka teo ahoana ny fomba nongotanandreo tao nizy rehefa navita mosquée tao Jerosalem mosquée anankiroa zao no mipetraka eo amin'ny tokotany be Jerosalem atao ahoana no manombotra any zareo satria raha ongotana ny arabo dia miongotra ny mosquée tsy maintsy hoe solon'ny Israeliana lesiko iza ny afaka anao an'ity sary ty fa zao sary zao nge sady tsy mety eo anatrehany dada Iava nefa le Israeliana naverinao amin'ny tany ina problème voalohany tsy anaiky an'io mihitsy ny arabo satria fa roanjato sy arivo taona izy nipetraka tao dia zany mahatonga ny problème hitatsika eo manrakandro any ady be tsy vita entre arabo sy ny Israeliana ny arabo tsy manaiky zay tohanany Irakiana zay mpiteny George Bush moa maty ny tany amin'ny Saddam Hussein matiny reny mpiaro anazy reny mpiaro ny arabo palestiniana sy ny karazana zany vonoany Amerikana dia ny Israeliana tadiaka ny tany mpamody alamina amin'ny Amerikana satria hitany hoe problème be satria zao rehefa niverina ny Israeliana tao amin'ny tany pesitra daholo amin'izay ny arabo
satria tena didiny besany zay mihitsy nongotana tao daholo ny arabeta rehetra dia naverina amin'izay ny israelianina fa natanterana ny teny dada iavazany marina noho amin'ny baikony tamin'ny abrahama hoe fikananako ty teny ty dia tsy misy averiny dada iava io satria izay no mandriamatra anazy dia tena niverina tonga ny israelianina mbola mavy ianao fa tsy dada iava io ny andriamanitra izy aminareo zay mandray any mbola samaly fa tsy andriamanitra io iava io io andriamanitra abrahama io ary tsisy mahay azany histoire zany angenareo ajereo io teny niteraka problème entre ny israeliana sy ny arabo zany dia io rahantsika mahita io ny problème ary vokatra an'izany dia lololony tamin'ny arabo rehetrarehetra ary ny matanjaka tamin'izany moa dia ny irakianina sy ny iraniana ary ny arabia saodita zay tena arabo tanteraka mihitsiny ary ny tena marina no silamo dia miainga avy any miainga avy amin'izareo arabia saodita ry zareo zay nateo silamotany ny originalina zany mpitary azy zany ka eo natehany zany sary lotareta zany aza dia izay natonga ny tafiany amerikanina ny irakianina mba tsy hatonga anazy amelony israelianina amin'izao indray aprisienina indray ny miakolaka iranianina israelianina ifandona amy iranianina zay ny sary misy anketiny satria efa tena lololony ny israelianina moa zany dia efa mibaroka mpola tsy akijanona izy ny israelianina dia tsy mitsahato amin'ny daroka ny daroka ny iza moa daroka ny reto arabo reto zazany zao ny darolo eo zao ny libanais mbola tafiditra any tamin'ny israelianina any ambonimbony akelikely koa ny siriana atao iany andrefandrefana ambonimbony kely eo izay indray moa syrie tena misimisy ny syrie ary tany abrahama noho ny vahiny io koa mbola anazy koa iny misy party anazy mihitsiny eo libanais syrianina zany anazy daholo zany israeliana daholo zany fa reo izy zareo efa voaroka moa dia bede sy ny dada eva dia voaroka dia tsy azo miferitsony ny tany fa naverina tao ihany izy dia io amin'izay no mahatonga ny israely misetrasetra satria le tany any zareo tokony verina aminy fa izy efa lasa ny arabo tsy tantsony renovarana azy ny amerikana tsy tantsony zay atao satria rehitsy tsy manaiky fa miady io anay io tany io satria izy mampetrikela be tao zay no mahatonga ny arabo miteny islamo hoe samy tananaky abraham tsika izy moa miady ho tananaky abraham amresaka ismael nefany ismael zany tsy arabo egyptianina zany ismael zany fa tadidio tsara mihitsy egyptianina izy ary tananaky egyptianina zareo amin'izay jaraka hotely any misy miady an'izany zava mihitsy nefa tsy arabo zany ismael mitadany azy abrahama fa ny mamany egyptianina ary raha nanavady ismael nefa aveo dia nomeny mamany vady egyptianina zany hoe ny tananaky ismael zany tena egyptianina daholo no tena izy satria ny vadiny koa egyptianina mamany egyptianina vadika egyptianina nge izy dikan'izany egyptianina zareo ismael fa tsy hoe koa ny arabo ismael da misy ohatsy misitona n'izany sary zany fa tsy azo tomony zany fa tena hafa mihitsiny ny arabo slamo hafa fa ismael tena hafa mihitsiny izy fa ny fivavahana mety ika amin'ny tanana fa tsy arabo ismael afaka jerevanareo bokyny abrahama zany bokyny israelianina ao amin'ny sefer torah fa ny sefer torah dia miteny mihitsiny fa ismael dia nanambady vehivavy egyptianina ka nitanana zany egyptianina daholo ny dikan'izay mazava ho azy zany ka eo amin'izay sary zay zany tenako amintsika hoe miteraka olana amin'izay ny fivadian'ny israelianina be tanina ary olana be matsiravo na manakandroany dia amin'izao tsika miteny soa ny israelianina arahan'ny otan amerikanina anglisy frantsay ireo tena miambina azy araka ny baiko n'andriamanitra hoe amendro ireo ny miambina azyavotsika miteny soa reo ny nanaraka baiko hoe saingy misy teny indray mandeha ty ambadika aty fa miomany ianao ry israely aniny fa ho avy anapotika anao rosia ity teny jeremia mpaminanty iny tany ataona moins 600 tany ho any izy io
fa ny teny entsika manaraka anay dia tatika tamin'ny taona moin 400 taty anao taty zany hoe roanjato taona taty orina eo zany misy iny ty tantara ty indray hoe nivoaka indray ny teniny taminany fa ho avy Israel nafika ny ho avy Rosia nafika ny Israel izay indray ny lalàna navoaka ny dada Iava dia satria ho avy Rosia nafika ny Israel dia sara miaraka amin'ny Rosia satria tena manafika ny Israel mihitsy Rosia dia zay avy any amin'ny farany avaratra no mafafitsiky izay satria dia tsy lava loatra ny fampianarana ty ny andro efa mialina mety te atao daholo nareo vakitsy anay boky ny Ezekela vanao amin'ny telopolo eo amin'ny 5:50 vakitsika Ezekela 38:15 vakitsy amin'ny 14:15 zay de 16 de 17 zay de 18 eny aleoaloha amin'le posika le fampiatsika izy ty manomboka 14 sy 15 sy 16 ty Ezekela 38 14 hatramin'ny 16 ho maminaniry zaranak'olona ka ataovy amin'ny goga hoe izy ary ty goga aloha jerevantsika rehefa avy eo izao no lazay ny ava tompo no amin'izany avy itoeran'ny Israely oloko mandro fa izay izany dia tsy ho fantatreo fa izany tahaka hoe misy lape sampitsampona zay zany nomena Israel ary tonga avy any amin'ny foninanao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy mitaingitra ovaly dia olona marobe sy miaramila betsaka hoe hiakatra avy any amin'ny farany avaratra ianao en terme français izy io dia any amin'ny septentrion ka le pays de septentrion tsisy ny fahazareo any Rosia zany resahana zany afaka mijenareo anatin'ny windy ity zay eo anatin'ny windy ity fa misy soratra rehefa jeny avaratra dia misy soratra pays de septentrion izy io le windy ity io zany karazana fijerevana toetrandro voilà afaka mijery nareo afaka mijery eo amin'ny mapy sakoa nareo dia mety misy rehefa miparitra any amin'ny Rosia nareo fa mety atsotra hoe pays de septentrion zay misy voalaza ao zany reo no atao hoe farany avaratra zany ny septentrion zany dia ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy taingitra ovaly dia olona marobe sy miaramila betsaka ary hiakatra ianao hameliny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina tany any amparany ho tombo sady ary hoentiko hameliny taniko ianao mbo ahafantarany firenena rehefa miseho masina hatreny ao amin'ny ataoko aminao rogoka amin'ny farany zany amin'izao andro farany izao efa tena migadina ao anatin'ny farany mihitsika efa amarana azy zao dia hiakatra Rosia ilay goga hojerevantsika hoe hameliny tany ny Israel izy ty goga ty andao vakitsika any amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo voalohany faharoa ary ny fahatelo ary ny fahaefatra mahafampianarana mihitsy ny ataontsika androany fa tena tsara be misy fampianarana ty hotenenareo ary tonga tamiko ny tenin'ny havananao hoe ry zanak'olona manampifiany goga avy any amin'ny tany magoga zay mpanjakany Rosia sy Meseka ary Tobala ary maminaniny hamelezana azy io ary le goga io avy any amin'ny tany magoga zay mpanjakany Rosia sy Meseka ary Tobala mpanjakany Rosia izy io ary Meseka moa zany tsisy eto zareo kaiky Moscou ihany zany tena tenena zany Meseka taranaka olona avy any avaratra daholo zany reo ary lazany hoe Moscovite ankehitriny azo atao an'izay fa izy koa manana taranaka hafa ihany koa fa mitobito amin'ny faritra ny Rosia daholo zareo Rosia zay no mahatonga na miteny Ukraine io eka Rosia io e ary ny dadabe ny Rosiana dia Ukraine zany no mahatonga na mitelopona efa nampianarako zany hoe tena adaladala mihitsy nety Ukrainiana reto mandeha makany amin'ny faritry ny otanina any dadabe ny Rosiana io amin'ny madadabe zany tsy arisy ny zafikely novina izy satria ny foronan' zany Rosiana zany voalohany dia atao Ukraine
avy eo moa zany saraka zay anao tonga anazy hoe misy ino Russe de ino filaza anazy Russe de Kiev fa ny Russe de Kiev zany capitalan'ny Ukraine de io Kiev io tena rosianina mihitsy ary taony ny origine zany Russie zany asaingy nisitaka moa zany Russie de lasa nankarea amin'ny faty Moscou iny zareo fa ny tena Russe de io Kiev io tena Russe ary zany tsy mety ary io tsy maintsy hitambatra zao na tena azy ty tsy maintsy mitambatra zany Ukraine sy Russie zany ty Russie io ny tena Russie tena izy ary io ny andeha nafika zany Russie zany andeha nafika Israeliany mazava azy fa tsy maintsy mitambatra Ukraine sy Russie na ho tiana na tsy ho tiana adalan'ny Amerikanina zay mampisaraka andro tena tsy mety mihitsy ny sary zany ny jereo tsara raha mahay histoire zay hoe ianao de maharaka an'izany teniko zany ianao zany anao tsara ny histoire reo rusianareo fa ny originareo nge tao Kiev fa ny tena originareo nefa jereo ty Kiev adaladala ny andeha ho an'ny Amerika trokotrokon'ny Amerikanina fotsiny lasa anao démocratie de hito koa fa lasa makany tena tsy fahelena mihitsy adalana mihitsy io adiny Ukraine sy Rusiana io adalana dadabe miady amin'ny zafikely na zafikely miady amin'ny dadabe tena tsy mety mihitsy ny sary ary ny Amerikana moa de hita mba mampiady olona fotsiny ny amin'ny politika tena tsy fitiavam-bola sy fitiavakany nefa de mampitandrina anao zany Amerikana oravany ianao ry Amerikana alemy eny ianao tsy afaka mihetsika intsony ange ianao enao tsara ndray raha ny tantarany teny fa tenin'ny Eliaza teny dada Iavasy Osoa ka atao hoe zao lazay ny avatompo andiny fatelo Ezekila 33 indro avy amilanao ary boka mpanjakan'ny Rosia sy Meseka tobato ary tarika anao ka nisy masombiny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra de ny soavaly sy ny mpitaingo soavaly samy mitafy marevaka izy rehetra de olona maro be mitondra ampenga lehibe sy ampenga kely ary samy mitain mitantsavatry zay ho avoaka kitaonao ina mahatonga Rusianina tsy mety mivoaka tsy mety mivoaka izy satria vao mivoaka izy de tapitra ny androny zay io problème io tsy misy mahanesy ny Rusianina zany fa tena firenena dala sy tsy misy aina zay miady amin'io tena miteny marina aminareo zany arao foana zay nitenen'ny Elia iaraha hita zany aketrika zao fampianarana zao ketany amin'ny 2003 zao no mivoaka anana ny olona neny kasetiny zao any zay nitazona kasety zay manaka an'izany ao anatin'ny cahier-ny olona ny fampianarana tamin'ny 2003 nge zao fanambarana zao tsy zao 2024 raiky amin'ny roapolo taona lasa samy nivoany zao teny zao de zao tanterako mba masonareo zao fa raha tamin'izany 2003 zany zany Rosia zany zava firena voavy potika zany satria potika ny Rosia tamin'ny taona URSS tamin'ny taona 1990 1991 teo eo napotika any zareo ary tamin'izay no nisy le président Boris Eltsine président Rusiana izy no tarika ny état russe voalohany zany de nifandimby tamin'ny Dmitri Medvedev angamba zay tateorina de niditra am'izay Vladimir Poutine am'izao tsika miteny zao zay ny président fandimidimy tao rava ny fanjakana tamin'ny andron'ny Mikhail Gorbatchev iny nanapotika ny fanjakana Rusiana tamin'izany de niditra Boris Eltsine de teo de miasany teo Medvedev mihitsy am'le zay de isy Poutine no fandimidimy teo fa raha Poutine am'izay tavela zao zany ny sary misy tao Russie de io firenena io tsy mety mivoaka satria izy an'le hoe vovomafy be tao am'le nanjoana teo de mody maty fa tena ao ny force ny lehibe ny dévolé eto amin'ity planeta terre ty de ao Russie ary ny anarany de Xena zay no mahatonga anareo mamilamy Xena iny amin'ny tomobilinareo zava misy zany teneniko zany raha mahafantatra amin'ny président Poutine nareo fa misy any zany samy tenenako anareo zany mety gaga ary izy eza teza nahafantarany io tatako jireo io anarany io Elia tsy zaka azo afenina am'izany Elia zany fa nany anatin'ny tranonao rehefa karo raiky hitanay any alalan'iny zay fotsiny fa aza mitady zavatra lavabe fa sao de anao sahirana koa mianao zany aza mikarika zavatra tsy zaka amin'ny lohanareo fa tsy mety
fa zareo tsy mety hivoaka mihitsy any tsy mety andeha hiady satria raha vao mivoaka izy tena miady de raha avadao zetra hitany de tonga koa nefa ny fiafarana ka ohatranareo olombela ihany io raha maty any matesa ravana ary mifaty any vareo maty rapitro zay maty androany ohatry zany koa io sary io zay no matao hoe taritana varany rano fa ina le olana am'izao tsika miteny zao mato izy tsy taritana mivoaka le andeha anatika any Israely inona ny sary misy anefa ny ankety Israel zao tsika miteny zao a de efa mitady hiady amin'ny iranianina ahoana nefa voalaza ny teniny dada Iava malala zao no teneniny dada Iava Andriamanitra omeko voninahitra isan-kanazeko ho azy ny voninahitra mandrakizay miaraka amin'ny kirisianina teo ny iza 5 miaraka aminao ara ny persiana miaraka amin'ny Rosia zany persiana zany ka ny persiana de Iran zao tsika miteny zao io iranianina io profony zany androazo anareo raha ohatra ka manaraka vaovao zafatena fa nandesatra raha nanaraka vaovao nareo tandroany de nahita an'izao fanambarana zao nareo fa Andriamanitra président Rosiana Poutine de no fanambarana fa raha misy mikitikitika ny iranianina de zay anampiny iranianina tahaka ny anampiny amerikana ny israelianina izy zay koa anampiny izy iranianina izany hoe mivaky roso sady zao deux superpuissance manana arme atomique araka ny 90% ny arme atomique de ao am'zareo anankoreo de ny amerikana sy ny rosiana mifandraona avy tany amin'ny alalan'ny israeliana neny amerikana ary amin'ny alalan'ny iraniana neny rosiana ino ty sary mandeha ty vaky miady am'ty taninareo tiky rezo sady io fa ny de nazaiko anareo fa tena miteraka korotana io fa tsisy idiran'ny papa ny bibidi mihitsy raha mizo hevitra zao fa ny teniny ambasadiovany Joshua Elias ao mandeha zao efa tany amin'ny 2003 zany fampianarana zany fa de mba réalisation ny ty teneniko ty de juste manazava aminareo amin'izy ary ino ihany ty miaraka aminao ny persiana fa amin'ny 2003 teny Iran zany desahany zany nefa tamin'izany fotoana zany de mbola tsy olona hoe niaraka koa ny Iran sy rosiana ko rosiana raha vo avy bona ratra tamin'le ina moa tamin'le nahapotika ny URSS mbola tsisy force izy tam'izany mbola malemy botaka anie Rosia tam'izany tsy misy irany amin'ny iranianina zany mihitsy fa tam'izany fotoana zany de efa nahazo baiko ny iranianina tam'izany fotoana zany tamin'ny 2005 tany hoany reny nahazo baiko ny iranianina hoe atao fitaovam-piadinanao de iny ny iranianina nanao ny bombe atomika an'io ary mandraka androany tsy vitany amerikana ny ravanazy satria baiko ny eliary izy avy any amin'ny dada Iava sy Joshua hoe andana atao fitaovam-piadinanao iranianina manana bombe nucléaire ny Iran zao tsika miteny zao manana tsara mihitsy izy amody maty reo mody tsy miteny rehefa navita bombe izy navita mihitsy zany iranianina zany abara amin'ny amerikanina sy ny frantsay sy ny anglisy sy ny israeliana mahavita bombe zareo bombe nucléaire mihitsy nefa vitany nitohanan'ny président Poutine reo teza nafantaranao zany zany mihitsy misy Poutine mihitsy nanao an'io aminazy ary io mahatonga ny Poutine sarotiny veny hoe kitikitio io raha tsy miady tsika izy Poutine ny bombany kosa ny veny kitikitianao teknolojia rosiana io no an'io bombany iraniana io zay ny mahatonga ny iraniana mandefa an'io ina moa ty drone sahedy drone fata satria contrepartie le nanampyny rosiana anazy de manampy any izy moa manampy any rosiana koa ny iranianina ohatran'izany io sary io sary mandeha ngely sary zao sary rena hitantsika matsy io nanao fanambarana le matopotiny omaly manarina tsy afaky mary hoe zay de anohana ny izy moa iranianina karaha misy mikititika anazy de ho avy zay kanefa ny tena marina nisy ohatra masina mihitsy no milaza fa miaraka mihitsy ny iranianina sy ny rosianina dikan'izany mipetra tsara ianao ry israelianina fa tena potika amiareo amin'ny fotoana era fa tsy afaka iaranao mihitsy zany amerikanina zany satria maninona
tsy afaka miady an'io teny dada izy ary vo baiko hoe ambiny Israely any vo baiko ena izy ka raha dada iava my teny reto no miaraka napotika israeliana dikan'izany tsy maintsy manginy ny israeliana oriana kely eo ary tonga ny andro ny anginanao ry israeliana tsy maintsy manginy ianao baiko ny Eliaza any avy any amin'ny dada iava soasoa tindriko tsara baiko ny Eliaza avy any amin'ny dada iava soasoa fantahina mipetraka aza fa ina le mitrangy daoary miaraka aminao zany Rosianina ny Iranianina ny Etiopianina jereo ny Etiopia fa miaraka amin'ny izy anao ny Etiopia miaraka amin'ny Sinoa sy ny Rosianina nefa miaraka be mihitsy misy miteny fa ny Sinoa no matanjaka no Rosianina tena mba fahanambanina kosa zany force nucléaire ve arika hatramin'ny Poutine be dia be dia ahoana moa mampatanjaka ny Sinina aminareo ary Sinina zany tsy ao anatin'ny linina mihitsy saingy miara-miasa amin'ny Rosianina kosa izy araka ny apocalypse 16 ilazana teknisianina fa tena tapaka ny internet RTV soa malagasy tapaka mba tokony jerevana kely miaraka amin'reto Rosiana rehetra ny Etiopiana tamin'izany tena malemy kely tena kozatana tamin'izany 2003 zany efa voalaza fa hoe atanjaka be nareo ry Afrikanina dia iveratsika mahita eny sary misy ary ny Libianina raha tsy diso mbola volanao amin'ny marsa ny Libianina miaro an'reto arabo palestinianina reto mihitsy zareo voandroany nga mijery izy diso manao dia be ny Libianina tsy manaiky mihitsy ny andeina moa le hoe famonoana arabo palestinianina famonoana libanais anareo fa tena mandeha mihitsy ny fataterahany ten'Andriamanitra iny zao samy mitondra pinga lehibe sy firovan-doha avokoa gomera koa mba miaramilana zany hoe zareo tavaratra tsy mikisaka ty amin'ny atsinanana ty zany ny tanàna kitogaroma avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila rehetra dia firena maro zay miaraka aminao ho lasa miaraka amin'ny Rosia daholo zany reo miomaraka mitova-tsara ianao ary ianao sy ireo mombanao zay efa mivory eo aminao ary oeka anao mpitarika azy lozika be hitarika am'izay Rosia zareo ty BRICS ty zareo ny Afrikana tafaraka amin'ny Poutine doreka zao ny Afrikana tafaraka amin'ny Rosia zareo ny firena Afrikana efa misy 30 mahery zay efa lasa makany amin'ny Rosia tafaraka amin'ny Afrikana dia tsika ny solotena anankiroa ny anankiroa dia Libye sy zay moa Etiopia solotena ingereny fahitatsika tsara fa ny Afrique du Sud efa ao zay le BRICS ny Inde efa ao Tatsinanana Chine efa ao Sud-Afrique efa ao Brésil efa ao any hoe zay pays rehetra tsy mankasitraka ntsony an'le fataon'ny Amerikanina sy hitaka daholo am'izay ary lasa Rosia no mpitarika azy kisaka makany Rosia daholo zany fon'ny olona zao satria ino lalàna hoe ary aoka ianao no mpitarika azy mazava zany fa ny foibe ny firena mikamina ifindra ao Rosia ny hafaran'izany teny zany iny zay no te ianao no mpitarika azy izy daholo mitarika rehetrarehetra maingy amin'ny BRICS io sary io ary nefa rany izy ny leader porofon'izany no menasina lefany hoe efa miketika iranianina reo dia nama miady aminay koa nareo zany dikan'izay zany iny mahatonga n'io sary ratsy be io ary ny zavatra eny zany dia efa nalefany Poutine nandona ka tsy haiko nefa nandefa bomba any koa izy tsy haiko hoe bomba nalefany any zao fa efa nalefany any ny miaro ny le S400 iny moa le antimissile S400 sy tsy haiko misy ady nalefany tany SU le roplanina mpiady to efa nandefasany Sukhoi 35 efa nalefany any tena efa miratsy ny sa fataterahany tenin'Andriamanitra dao zao hitatsika voamarotsika io izy zao nanapofa hiaraka iranianina sy Rosia ngazareo nafantatra an'izany amin'ny 2003 ny ambassadeur-ny Rosia Elia no teny hoe miaraka reo io ny soratra masina io mony teny efa nandy zareo ny Afrikana fa mikisaka makany Rosia daholo zareo ny fihinana izay tonga saina fa mivadika makany Rosia 5
io le biby tia. Voilà la bête, c'est Russie qui est la bête. The beast is Russia. La bête est la Russie. Zava-doza angety miandry tatao ty. Zany ilazako amintsika hoe migadona ny varavarany fahafatesanareo olombelona. An'izay ty zatratranga ty, ary zay tsy manaraka ny antsony ny bomba handeha. Zany hoe mbola zay moa mbola mitory zao dia zay fotsiny mety mbola mandamindamina kely ny bomba fa efa mandeha io, efa manakaiky io fa tsy lazako hoe efa hipoaka. Saingy mbola hoe mbola oka kely fotsiny aloha. Mbola mitady ny hevitra amonjena olona aloha eny azy ao. Zany areo mbola mampiasa mafy loka mihitsy hoe ahoana reny amonjena an'ireto olombelona tsy mety mihaino reto. Sady be loha mafy loha tsy mivaky loha. Zay ny tokana hoe tena tokony mba hazina kely le mandeha aloha bomba nucléaire dia mba hitany hoe tonga saina amin'izay rehetra. Hoe tena marina ty teny ty. Rehefa afaka andro maro dia ho tadiavana ianao raha mbe any aparana. Rehefa tonga samy para dia ho karoana amin'izay no avianao aty. Ary tonga izay hikaroka anao ny goga. Eliany lehibe an'izany. Amokanao tao. Amin'ny fomba manahoana, vitanareo ihany ianareo eny tsy te haino izay niteneniko anareo tamin'izay fa tsy hainareo mihitsy ny histoire an'izany Elia zany ny tena marina. Zareo toy ny fantanterahany teny, Andriamanitra izy manavitana anao an'izao. Ary izy ny Andriamanitra navitana anao ohatran'izao teny izao mba mitsangana kely raha mba navitana zay lazareo fa Andriamanitra nareo any. Mba ataovy mitsangana manao an'izao teny izao. Dia toery io teny io. Fa ny teny Andriamanitra ny Elia zao zao nampitolainy ny Elia. Satria izaho amin'izay no manana zavatra mihetsipiny hoe izao no mpandehany. Kereto zany tsika dia mahita hoe amin'ny andro farany dia ho tonga izao sary izao. Zaho vao tena fa miditra ny andro farany io amin'izay mikotana daholo ny zava-drehetra. Satria miverina tao Israela tokoa ny Israeliana miditra tseritra amin'izay zao Russie izay nalemy tany amin'ny 2003 zany. Saingy voateny izy hoe mitsangana anao fa ianao no mpitarika ny biby. Ianao no tena biby farany indrindra amin'ilay biby fahavalo voalaza ny boky Apokalipsy. Tsangana izy izao satria efa niteny ela hoe miditra amin'ny farantsika ary amarana miakatra amin'izay Russie teny izy miaraka izy ny Iraniana, miaraka izy sy ny Sinoa. Satria boky ny Apokalipsy 16 dia milaza mihitsy fa anamboatra ny lalan'ireo mpanjaka maro ny Sinoa. Izy moa spesialista amin'ity fanamboarana lalana ity mihitsy zareo. Dia mazava ho azy Apokalipsy 16 andininy eo amin'ny 16 io koa fa manizesy ty soa. Tena mosan'izay. Izy amin'olo le hoe andiny fafily misy le hoe Apocalypse 16:12. Apocalypse 16:12. Ary ny fahenana ampidina taomboveny tamin'ny Eufrate ho lehibe dia ritra ny ranony hanamboarana ny lalana reny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Io koa zany fandeha ho any amin'ny ara-makiolona zany ny Sinoa sy ny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro nge zareo tatsinanana nge dikan'izany. Zay no matokony hoe ny Inde sy ny Sinoa tafaraka hiaraka daholo reo. Russie ny lehibe mitondra azy. Ho aiza izy ireo ao amin'ny 1:10 ary mangony eo any amin'ny tany ateo amin'ny teny Hébreu hoe Aramageddon ireo. Io Aramageddon io zany le atao hoe lohasan'i Josaphat ao Israel io. Le ary tendrombohitra dia Mageddon na Megiddo. Tendrombohitra Megiddo izy ao Israel. Tany ngeda be malalaka be mihitsy izany tany zany. Mazaka manœuvre militaire zany amin'ny 200 000 eo raha zakany zany mihitsy. Raha ny angona zao ny olona tao amin'ny 13 mai tao Madagasikara dia teny an-tanina reny 1 million isan'ny olona teo. Dia ampitomboty 200 fois amin'izay zany ny alehiben'io tamin'ny Aramageddon io. Fa mazaka 200 millions. Raha iny isan'ny olona voangona amin'izany any zany araka ny bokin'ny Apocalypse 8 dia roa alina alina 20 000 fois 10 000 égale 200 millions. Anohan'ny voangona eo ny zava-boary fandona amin'ny Eosoa amin'ny andro farany. Dia taritiny goga mpanjakan'ny Rosia. Io sary mandeha daholo ny sary io. Izy ho any Andriamanitra navita ny teny ohatran'izao.
ary tanteraka am'izao vaninampitsika zao fa zany fanambarana tany amin'ny bokyny apokalipsy izany ohatra tany amin'ny lan 0 tamin'ny lan 70 tany hoany lan 90 moa ary ny fanambarana zao sarina dia bokyny Ezekela zao tany amin'ny taona moins 400 tany hoany fa réalisé am'izao tsika miteny zao 2024 2400 ne zany réalisé ny teny mbola maly ve ianao hoe tsy mariny Andriamanitra Abraham mbola maly ve ianao tsy mariny zany Elia zany nareo zay nilaza fa biby ty galina papa ny biby ty zay efa teka izy aza mba miteniteny foana fa samy biby daholo nareo tena izy samy mpanota ko fampiteniteny tsy menitra manendrikendrika ny avo nefa fahotana hitovizana ihany fa adosoa ny erana marina ihany dia nareo saminareo any zany teneko zany ameritreto am'izay tena izy za tena mitenareo misy tanteraka inty teny jireo ny fiarahandreo sy de olo ny sasany hoe Russie Poutine sa tam'silelaka amin'ny Chine ka tsy Poutine nge le bibidia le ho avy manaraka anazy eo ny bibidia fa izy pelo lalana amin'ny bibidia izy koa raha mba te handefa bomba mafy mety ane fa ivenareo fa moramora aminazy moa mahita an'io tany domodomo tenin'ny Ukrainiana iny fa izy dadabe ny manao anazy de tsy hitany zay to volona malemy tsy volona mamono tsy tany mihitsy anaovana le dadabe ary mahatonga zao menimeny hoe olona mpiaraka ihany le tsika nefa ninareo manao zao iny ny rahanareo amakany amin'ny OTAN fa ny adalany Zelensky io tena adalany présidentnak iny tena zany rehefa tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra moa de tsika efa raha mahafantatra tenin'Andriamanitra ny olona tsisy miditra am'izao tantara ratsy zao kanefa moa de tsy maintsy mandeha amin'ny tantara ratsy io satria zay le baiko ny dada Iava zay le atao hoe dadanay dadany Elia tsy azo atao ninina mihitsy ny tenina fa tsy maintsy mandeha ka na mety anao na tsy mety anao tsy maintsy mandeha io teny io zany natao hoe dadany Elia Iavano anarany Andriamanitra Abrahama sy Sakaria Koby izy raha nitetea tany fa Andriamanitra milantilanta izy de Andriamanitra izy any aminay any ary Andriamanitra Jehoshua izy Andriamanitra ny vahoaka ny lantilanta rehetrarehetra izy de ny enjely tsy omby amin'ny alina tena miliara ny sasany enjely lantilanta mahafinaritra be voninahitra ho an-tadamaraka Iava ka izany telitra zany no tanteraka ankehitriny inona am'izay le olana azy tena metraka olana am'izay tokoa ny tenin'Andriamanitra ho ataoko vato mavesatra ho ano rehetrarehetra mihitsy ny Israelianina ty ary arata de arata zay eta mivesatra anazy eto hoe mivesatra zany de lasa mametraka eta mavesatra anazy sady mivesatra anazy eto hoe mivesatra moa zany de mibata sady mametraka eta mavesatra treo ny lohany koa double sens zany anevitra anankiray Zakaria 12 vakitsika Zakaria 12 andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy fahatelo Zakaria 12 ary teny amaramaka anazy tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakany Darios no nahatonga avy ny teniny avy tamin'ny Zakaria taminany zanaky Berekia zanakido nanao hoe sy indrindra tamin'ny razanareo Iava koa lazao aminy hoe zao ary no lazainy Iava tompony maro miverena amiko ianareo Iava tompony maro de mba hiverinao aminareo kosa ho Iava tompony maro bare Zakaria 2 moa le izy fa tsy Zakaria 12 ay zavatra hafa neny vakiko zafady de olona fakay moa 1 vakiko teo Zakaria 12 1 de 2 de 3 teny famanina avy tamin'ny Iava sy amin'ny Israely ho Iava zay mamelatra ny lanitra sy manao ny faminana ny tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny zany hoe Iava ito mihitsy zany mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny ka lazaina aminareo zay mandeha fa ny Andriamanitra Abrahama de milaza fa misy fanahy ao anatinao ary izy mihitsy ny namorona an'io de tahaka an'izao Israelianina mandeha araka ny teny zao de ohatra ny Amerikanina mandeha araka ny teny de ohatra ny Iranianina mandeha araka ny teny sy ny Rosianina mandeha araka ny teny de tadio fa ianao koa tsy maintsy mandeha araka ny teny ka rehefa miteny hoe misy fanahy ianao de misy fanahy ianao ary io fanahinao io avotany Elia io mitezy ianao avotana io fanahinao io fa aza mitapitapitsony ianao tena mitenao mihitsy ny aza mitapitapitsony ianao am'ty adalana mbola be famalina ty fa fotsy hoe fanahinao io
Sa misy fantatranao ve nge teny zao e na ny fanafana faotana raha tsy nenanao fa ienanay zany akehitriny de mbola iavina ihany ve ianao ozany hoe ory Eliama satorina so ahoana ary zay na zay fa mitapitapy ka tena mitapitapy koa efa famonjeny efa omena reo hoe mbola lavinao ihany de ka tsy mbola mitapy ve ianao fa raha vola miliara zao natoloko teo aminao fa tsy mitapy anao fa nienjenao koa zany nefa mbola lava vola zany ange le olona miverina vovoky fa nizatany meko anao fiainana mandrakizay ho anao tena mba vonjeo le nefa na tsy haiko tsony miteny aminareo zay zay mety tonga saina indro izao anao any Jerosalema kapoaka mampiraiko an'ny firenena rehetra manodidina kapoaka mampiraikiraiko an'ny firenena rehetra manodidina nikasany de hoe de atao hoe kapoaka ohatray kobo zany ohatrany hoe misy zava-doza de ataoko miraikiraiky mihitsy nareo firenena manodidina de atao hoe miraikiraiky zany de ohatran'ireny kobo voakapoka reny de fanina mihitsy zany hoe miraikiraiky e fanina ary ny Joda koa de hiaran'izany ny anaovana fairano any Jerosalema ho avy ny anaovana fairano any Jerosalema miomany ianareo ry Israely any miomany ianareo ry Israely any rehefa mampitandrina anareo ny ambassadeur-ny Joshua Elia miomana ianareo ry Israely any fa tonga ny andro anaovana fairano anareo am'izay efa tany amin'ny 2003 daholo tony nampianarana anareo mahay an'izany daholo ny olona zay nen'ny fampianarana tao Madagasikara manirana ny Madagasikara na eny daholo noho ny amin'le nosy androny lalàna de zay ny lalàna navoaka tao amin'ny nosy le nosy Madagasikara ary am'izany Jerosalema de ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra Jerosalema mikorotana mihitsy ange zao tontolo zao am'ty Jerosalema ty zao mikorotana amin'ny Israel mihitsy tsy hita mihitsy anaovana ny Israel ka zareo koa tratra le tenin'Andriamanitra hoe anareo ny tany de mibodo an'le tany izy nefa izy am'io mpanota izy am'io namono any Joshua mpanota tsisy ninona nanantsony amin'ny famafana faholo tany olona mpanota reo mibodo reo miverina amin'ny tany reo de mila de aman'olona reo mpanota reo fa saingy le tenin'Andriamanitra moa miala de tsy maintsy mandeha de mpanota azy taka ny Nebokadnezara netra tamin'ny Nebokadnezara ny tenin'ny dadaia nefa ny Nebokadnezara mpanompo sampoka igla mihitsy netra tamin'ny teny hoe ndana makany Israela de tafio ny Israela lazainy dadaia malalako fa mpanompo noho ny hoe Nebokadnezara efa zatra mpanompo sampo fa rehefa ampiasainy de ataony mpanompo zany hoe manompo anazy nizaniza rehefa didiny de mandeha daholo na de voly aza rehefa irany de tsy maintsy mandeha zay mampanamboatra azy ko tsy afaka mamaly mihitsy anao rehefa dadaia io no mibaiko e zany ny atao hoe dadany Eliara tsisy mahay rehefa mibaiko de tsy maintsy mandeha ny baiko iny tsy azo atao lenina mihitsy izy zay natonga namteny hoe mba mitsangana re zay Andriamanitra rehetrarehetra any alefaso mba himpandona am'izao teny mandeha zao alefaso mba ho hitatsika fa nandeha zao teny zao ary tena mandeha tsy mety mijanona tsony ary tsy maintsy tonga any point final io ary izy io ataoko ary ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena niteraka problème amin'ny frantsay amin'ny anglisy amin'ny amerikana vaky lo mihitsy ireo problème hatrany amin'ny rosiana ny arabo rehetrarehetra ny iraniana irakana problème manerantany hatrany amin'ny sinoa problème zao tontolo zao mihitsy sany israeliana zany satria le ady miteraka problème amin'le firenena lasa memahantra me mikorotana me mipoka dao zay tsy tokony hipoka rehetra any kira tsy fikorotana manderatany fikorotana angeny afarana izy zay hoe aratra de aratra zay rehetra mivesatra azy ho ataoko vato mavesatra ary zay rehetra mivesatra anazy de aratra izy moa zao mameta mavesatra ny Israeliana sy ny Amerikana ny Amerikana mihitsy zao lasa tatran'izany problème zany zao io no tena Andriamanitra hoe aratra de aratra zay mivesatra azy lova ketsika amin'ny teny frantsay indray izy ty oui à ce moment-là je ferai de Jérusalem un bloc de pierre que personne ne peut soulever tena ataoko vato mavesatra mihitsy izy
Tout ce qui voudront la soulever se blesseront. Azy rehetra mivetsatra anazy dia ratsy. Zay mitady hevitra ny hampiakatra anazy zany dia maratsy. Tout ce qui voudront la soulever se blesseront. Zay rehetra te hampisandratra anazy dia maratsy. Ka ny antony mahatonga azy maratra satria manino dada Iava misy ake miady amin'ireo tezitra amin'ireo. Ianao tsy mety amin'ny dada Iava ireo. Ka zay rehetra te hampiakatra anazy no hoe misolevena zany hoe mba mibata anazy mba hampiakatra anazy dia maratra zay manao an'izay. Ny Amerikana mihitsy zao mponao an'izany. Mezaka mibata anazy ny Amerikana hoe mba hiverina amin'ny taniny zany dia hoe ao azy ny daholo ny tany eto. Ny Amerikana nge manao an'izany. Dia zao teny dadanay Yaya aminao ry Amerikana. Tsy fantatry zao présidentareo aratra nareo. Ka nareo dia tsy mety maratra na tena na tsy tena fa teny mandeha io. Ary rehefa maratra ny zavatra anakaiky dia tsy afaka mihetsika. Mazava fa tsy afaka mihetsika ianareo ry Amerikana, ry Anglisy, ry Frantsay, ry Italiana, ry Alemaina kaza. Ao anatin'io tanina daholo mantsy zany e, zao tsika miteny zao. Mitariky biby rehetrarehetra zany. Tsisy afaka mihetsika intsony nareo. Andro ny fiafaranareo zao. C'est pourquoi tous les peuples de la terre s'uniront contre la ville. Pareil mihitsy. Ny olombelona rehetra amin'ity tany teo dia azakazaka andeha hamono anareo noho ny amin'ny ataony Amerikana anareo. Satria mibata anareo ny Amerikana dia mitady ny hevitra ny hampiakatra anareo ny Amerikana dia aratra ireo ny Amerikana. Ary zao tontolo zao avy aminy anao ry Israeliana. Tena ny adalany Amerikana daholo mahatonga an'ity zavatra ity. O ry Amerikana raha mahafantatra anao ty zavatra ty janony ianao mikarevany. Impiry any teny taminareo ry zany efa nampianatra tao anaty teo. Ady lehibe farany ity miakatra ty ary aratra dia aratra ny Amerikana. Vovona reo Amerikana vava moa nataonareo taminatao anatin'ny YouTube atao. Hitatsika eo ny tono a. Andeha fasako tenareo hoe rehefa hitareo fa tanteraka ny tenako dia miverina mijendena efa ampianarana. Fa saingy tsisy namady moa nareo. Hitatsika ny toyny. Jereo ny adiny Ukrainiana sy ny Rosiana angamba tsy efa miara-miana zao nareo. Ry Amerikana. Teny dada Iava ange tsy azy nareo lavina mihitsy dia maratsy nareo. Ary tena maratsy nareo. Tamin'ny 2007 ny ambassadeur-n'ny USA Eliane no teny zany hoe aratsy nareo Amerikana. Dia votoly ianareo rehefa avy eo. Io nareo ilay tsy manam-bola intsony. Profon'izany ny problema manjoanareo. Vola alefa makany Ukraina raha tsy vitanareo mamoaka anazy fa mbola hidivana be tao amin'ny assemblénareo tao. Zava-misy taona nge izany teneko izany tsy hoe tsy fitiavana ho azy ho teniko izao fa tena fitiavana. Fa manome conseil ho azy zaho hoe mba miverena amin'ny dada Iava daholo amin'izay fa teniny nge io miatra ao aminareo io tiako teneniny. Fa tsy tonga saina mihitsy ny venareo. Ary miteny amin'ilay monsieur manatsy ny rehetrarehetra hoe fotoana hiverenareo amin'ny dada Iava zao. Oka zay ty calcul politique anareo sy fanambaninareo an'io Andriamanitra marina io. Nareo ny diso Andriamanitra any dia manambany an'Andriamanitra nareo. Fa raha tafaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo tsy afaka manambany nareo. Jereo nanaovan'ny Israeliana fafahiny. No izany tena mamerina miteny aminareo andro ny fiverenana zao. Miverenanareo amin'ny dada Iava sy Joshua amin'izay. Fa tena miatrika io teny. Tsy maintsy potika ny Amerikana na ho tena tsy ho tena. Tsy maintsy potika izy, tsy maintsy lava izy. Io aratra dia aratra zany nge tena mijaly ny dikan'izany e. Ho avy ny fijanonareo ry Amerikana. Miomaly nareo fa tsy maintsy minjery aminareo zany teny zany. Tonga aminareo zany. Ry Anglisy, ry Frantsay, ry otanina rehetrarehetra. Jaly nareo tianareo mihitsy ny mibatany Israel io zao. Vonareo. Ary nareo Israeliana. Ho avy amelanareo sy tontolo zao. Izy tontolo zao mihitsy nge ny amelanareo fa tsy izy. Saingy amin'izany fotoana izany hitady ny Iava sy Joshua amin'izay nareo. Sy nareo vao tena hitady. Hitady an'ilay ny volonareo teo amin'ny hazo fijaliana nareo. Ity ny zandry ny tia miteny aminareo ty. Zay miaraka amiko tsy manota intsony fa zay nge ny planany Andriamanitra io lasa tsy mpanota intsony. Dia efa hitan'ny masonareo ve zany dia mbola sy tonga sainareo. Misy ny sasany zay koa nge tsy manota intsony. Zay raha mivavakin-dia misy an'andro ny sasany. Fa maninona mbola mibebaka ihany efa tonga ny andro anankiray. Maninona mivavaka foana mba hibebaka foana. Ary iny ty vady mihoatra ny roa ty manambady 500 ny sasany. Ino ty?
nga ny andriamanitra Abrahama miteny hoe manambadiana mihoatra amin'ray. Ny andriamanitra Abrahama dia niteny tamin'ilay mpamina ny farany hoe aza manota intsony, zay niteny. Ary ny olona manambady be dia be dia mpanota, ahoana ianao amin'izany? Aza mba miteny hoe zay tsy mpanota fa lehibe ny mpanota no, ary rehefa niova ilay anarany hoe iavao lasa nivady dia zavatra hafa dia efa mpanota ianao zay. Zay ny fiafarany teny endry mahita ny losaka mery dia dala mandrosika vo. Mirary sotsika etra sambo tainao soany amin'izany teny meko izany, ary sambo tonga saina. Sa mety tonga saina satria fa tongotra ny fotoana. Efa akaiky dia akaiky ny fanampotena anareo, akaiky. Efa miaratsy be ny sary mandeha. Zao ny Ukrainiana efa rava ary. Ary io tsy maintsy rava, Ukrainiana tsy maintsy miverina andreo io na tena na tsy tena. Ary lasinareo Ukrainiana miverina amin'io sy fa adaladala mamono olona fotsiny amin'ny tsy amin'antony. Mampifaly devoly fotsiny. Devoly nge faly amin'io mamono olona io. Tena mampareny mihitsy. Teka mihitsy ilay président maneran-tany mampiady olona fotsiny. Inona ny antony? Zao ny antony. Ka contrat amin'ny devoly io, tsy mahazo miakatra président raha tsy mamono olona. Zany mahatonga ireo tsy mivakinao an'izay maty zany, tsy arian'ny président zany. Ka contrat io rehefa miakatra tsy maintsy mamono olona ianao mba ho sakafo hoanjareo ny rano. Le devoly tsy maintsy misotro rano. Dia zany mahatonga ireo tsy mivakinao an'izay olona maty eo. Alamy fotsiny. Tsy tahitra mihitsy ilay président américain tandreo hoe be loatra ilay maty fô zay. Ohatra hoe zatra amidy ny tsena mihitsy ilay faty hoe fô efa be loatra. Ianao hoe mahafantatra hoe be ny maty tsy efa mitokony teny hoe aza miaty fa ho be ny maty. Tsy afantaranao zany. Be amin'izay ny maty aza miaty so fa efa be ny maty. Voky ve zany le devoly ve zany hevitra zany ve? Aparay ve nge toe-tsaina anany filompera eto ambony tany hoe ampidiny ny olona. Maty amin'izay ny olona dia tsy taitra amin'izay zareo tena oka efa be ny maty. Zany tena milaza mihitsy hoe ny rana zany zareo amono olona dia efa afa-po amin'izay ny aniraka anazy dia oka efa be ny maty. Henoko izany teny zany, tena henoko izany teny ary nahita an'izay phrase mihitsy hoe oka efa be loatra ny maty. Tena hoe zay ary président maneran-tany mampiadipiady ireo tovy daholo reo. Zany ilazako hoe ory président maneran-tany no verina amin'ny Eosoa fa aza manaikitra tsy mbola afaka miverina. Tena tsoko daholo nareo tena oka zay fa tena nareo tena ampiasaina devoly mihitsy nareo. Tena miteny nareo tena fitaovana eo ampiarahana ny devoly mamono olona fotsiny nareo tena. Vitanareo famono olona ny amin'ny vola sy ny teo-botsina be ny paosinareo dia maty amin'izay ny olona dia sy tena tena oka zay fa be loatra maty nareo ihany efa nampiady anazy teo. Tena mampahinana izany fiteny zany efa dia misy zany. Fa lehibe zany. Ilay mpamorona ilay mpanamboatra anareo mihitsy ny malemy mahita nanaovana anareo. Tena mampahio. Eo dia tsy maintsy fanampotena, tsy maintsy anjonareo rehefa tsy mety henan'izao maro zao dia tsy maintsy hompotena nareo na tena tsy tena. Ka mialohan'izao fanampotena efa anjonareo zao dia zay no mahatonga na miantso hoe miverena ty amin'ny Eosoa. Fa mandeha io teny fanampotena io tsy maintsy miakatra no sina tena sy tia. Biby iny. Tsy maintsy miakatra iny biby anankiray iny ary tsy maintsy andravanao iny Israely. Tonga matsy ny farany. Ny endry mahita ny lozaka mery ny adala mandrosika vo. Amin'ny andro farany no tonga izany teny izany. Tsy io izay raha tsika mahita. Miditra tanteraka ny famaranana zao. Fa enga ne mba ianareo izay mandray ana amin'ny teny mitoraka ty mba hitodika anareo e. Mameno ny teny nely anareo fa tena maty eny eo anareo. Zao nge ny zaka efa hita amin'ny maso hoe dia mbo tsy tonga saina ihany ve nareo? Asa zany ny dadako zany ayava naniraka ny Elia izy. Maiza miaina, maiza miverina, vavakitsika. Dada malay avao, voninahitra no mandrakizay. Ka io zany teny sy fampianarana zany fa tena famonjena ny olona rehetra zany. Fa natsoko tamin'izao teny zao dia naritra any amin'ny filoham-pirenena sy mba tonga saina. Fa lasa fitaovana dia mono daholo ny zavatra etrrehetra amin'ity tany ity. Fa mihitsy ilay tsy isanareo mihinana ranon'olona fotsiny mihinana aina. Ary rehetra zany dia mieritreritra matsy ny devoly fa rehefa be dia be ny olona maty. Ny olona matiny dia mihinana aina be dia be izy dia hiverina fa afaka miady aminao ireo. Dia Eosoa tena tsisy saina.
tsy saina mihitsy io fa le olona tsy tonga saina Jehosoa zany mahatonga ny Elia mangataka aminao io mataovy tonga saina daholo am'izay reny ny olona Jehosoa sy Tata Maria fa mba hiverina hitodika ho any aminao mba hitodika amin'ny fampianarana efa napetraka anao anatin'io saina YouTube io nataonao mihitsy n'ilay saina mba ho jerevan'ny olona ny teninao hoe tingy ny teny mamonjy anareo Tata Iavasy Jehosoa tsy mahazo makany aminao raha mbola mpanota zany lanta misy anao ianao tokony io lanta io tsy misy miditra mihitsy rehefa mpanota ary tsy misy afaka manao forcé ihany zany pia moa rehefa maty nga misy mahafantatra nalaka lentsony le olombelona reo zao hoe izy ny be saina fa raha vao miala fotsiny vatana io ka miverina fono efa tsisy niny eo am-pelantanantsony izy fa hiatrika anao zay Tata Iavasy zany mahatonga na mangataka hoe fonjeo le olona Tata Iavasy raha mbola azo atao tena maty le olona tena vonoiny le tsisy sain'ireo mihitsy le olona le olona koa tsisy saina koa dia tena rarotana dia manaraka zany mahatonga ny Elia mangataka Tata Maria fonjeo ny olona mba voafonjy ihany ka tena maditra izy tena maditra somafy loha izy tsy te hanala izy sady tsy te hiaino izy anazy ny azy any fa ianao dia ianao reo sisa mavita mamerina ny sain'ny olona Tata Iavasy sy Jehosoa malalao avy reny ny sain'ny olona mba hitodika ho any amin'izao famarinana izao fefa tongotra loatra ny farany efa hifarana ny farany tena izy fonjeo ny olona Tata Maria fonjeo ny olona zany ny fangatahany Elia aminao fonjeo ny olona hoe saina izy hitodika ho any aminao hoe saina izy hiverany aminao Tata Iavasy hamonjy ny fanahany satria ianao no nanome le fanahy zay mametraka ny fanahin'ny olona ao anatiny ozy ny teninao ianao no nametraka an'io tao ary efa miala io dia hiverinao any aminao ary ho tsarainao fa eo indrindra hoe raha ho tsaraina le fanahy tsy misy fanaham-panota zany ka voavonjy ho any aminao zany fatany dia mitsipy eny amin'ny elo daholo ary ny afarany lalany dia ny afarimy rehetra afo mihitsy zany mahatonga ny Elia mangataka hoe apio Elia manahitra olo apio Elia ary mio saina sy fahendrena mba ahikariko an'ilay olona hiverinao any aminao Tata Iavasy voninahitra anao mandrakizay dia maneho ny voninahitra any amin'ny teny mba tsy ho tafaverinay mihitsy zay teny zay raha tsy efa miasa any amin'izay nomenao anazy mba hibebaka izy tsy ka ho tsinaka voavonjy Tata Maria sotra betsaka anao zany fa tena mihaino ny teny ianao ary mbola hiaino ray ianao ary tena hiaino zay ambariko ianao satria avy any aminao daholo reny amin'ny anaranao Jehosoa anao samy mivavaka rehetra zany any amin'ny Tata malalako Iavasy halleloia amen dia izay ny fiarahantsika etany dia raha sotsika samy Jehosoa amin'ny fiarahantsika amin'ny zoma indray ary nozy efa resy lahatra misoratana rana mibatisa amin'ny WhatsApp io plus 261 32 86 ifiry manaraka io lavitra be moa le 663 98 zay le izy zay lavitra be moa le telenay kely be ty moa za lavitra be le somary tira de loin be fa hitako ihany le izy zay zany no tondaneo mandrohata ananana amin'ny WhatsApp io avaiko tsara plus 261 32 86 663 98 avec farany plus 261 32 86 663 98 hoanareo zay menao amin'ny radio internet mahatonga ananteny izay zay fa dia malaso tsiketra samy tena soa ho an'izay resy lahatra ho ambatisa mandrohata anarana ary mandehanany amin'ny batisa fa tsy solution no mihitsy nitsony io e zay dia samy tena soa daholo ary dia aveko tsara koa ny teny koa mba dika kely angamba zay teknisy zany fampianarana anankiray io aneo mba tena atao tsara ny fandikana dia tena atao fampianarana anankiray izy io numéro 5 zany atao anatin'ny laran'ny fampianarana numéro 5 na dia somary ratsiratsy satria telefona nandehanan'izy fa le fandikana koa sy mba ataoko tsara malagasy manana olana amin'ny fiteny fa ny hafa fiainany mety manana olana fa raha malagasy maina dia mazava tsara ny teny na dia telefona aza ka miraso tsika samy tena soa
foan'le vahiny kosany a de ataovy tsara ny fandiana teny a mora isin'ny vahiny a iteny zany de ho amin'ny manaraka indray a tainao soadahola